Fiadanany tompo amintsika rehetra fa alendray ny tena anay anolotra an'izao fandarana fo izao amin'ity androan'io ity. Androantsika dia hanao émission spéciale fandarana manokana mikasika natao fiverenan-dalana. Inona ny anton'izany? Satria marobe amintsika no mametraka fanontaniana mikasika azy io dia alao atao émission mihitsy mba hazava amin'ny sainy tsirairay avy ny atao hoe fiverenan-dalana. Ny fototry ny afatra dia ao amin'ny bokin'ny Hébreu toko 4:4 dia manambara mazava izy fa raha misy olona efa nanarana tsara ny teny fikasana, efa voadio, efa nandray ny fanamasina, nanandrana ny fanamasina sy sisa rehetrarehetra kanefa miemotra dia tsy misy fanavozana intsony fa manao ny zanak'Andriamanitra ho ombona fandroany indray ka manao azy ho famenarana izany. Be dia be ny olona matahotra eo anatrehan'izy io satria ny antony any dia tsy fahalalan'ny olona hoe inona ny atao hoe fiverenan-dalana na inona ny atao hoe fiemorana. Dia ny fahazoantsika, ny akamaroantsika ny atao hoe fiverenan-dalana dia ohatra zany zao hoe mpisotro toka ianao fahiny, mpifokasigara, mpiloka sy sisa rehetra dia noho nivavaka ianao dia lasa tsy nanao an'ireo intsony. Dia ozy izy tsika hoe miverin-dalana satria niverina nanao an'ireo zavatra ireo. Zany hoe miverina nanao le fanao fahiny. Zavatra ohatran'izay amin'ny ankapobeny ny fahazon'ny olona azy. Fa eno kely, ny atao hoe fiverenan-dalana dia tsy fiverenana amin'ny zavatra izay natao. Satria ny fototry ny resaka dia tsy resaka ataovy izao sy aza manao izao. Fa ny fototry ny resaka dia resaka famonjena. Ny resaka famonjena raha lasaina bavy dia isika tsy voavonjy satria niala tamin'ny fanao ratsy. Isika tsy voavonjy satria lasa mendrika ara-piarahamonina, lasa olona modely amin'ny fitondran-tena. Fa ny olona anankiray dia voavonjy noho ny amin'ny asan'Andriamanitra tao anatiny. Tsy misy olona voavonjy noho ny amin'ny asan'ny tenany zany. Za tsy voavonjy satria nanao ny tsara, tsy voavonjy satria niala tamin'ny ratsy, fa voavonjy satria nomeny Kristy famonjena ary nandray an'izay famonjena izay. Ozy izy fanambarana ao bokin'ny Efesiana toko 4:5 hoe fahasoavana ny namonjena anareo ary tsy avy aminareo izany. Ina moa tika zany hoe tsy avy aminareo izany? Tsy avy amin'ilay asa izay nataoko, tsy avy amin'ilay zavatra mendrika izay nataoko, tsy avy amin'ilay fiezahako hanao an'izao sy fiezahako hanao an'izao sy fialako amin'izao sy fialako amin'izao, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny atao hoe fiemorana izany raha lasaina bavy dia tsy resaka hoe tsy manao an'izao intsony na manao an'izao na lasa miverina manao an'ity na lasa miverina manao an'ity. Fa ny atao hoe fiemorana dia ny fanohatra ny famonjena. Ny famonjena dia Kristy miditra atao anatiko. Ny rany Kristy manadio aho, ny fiainana mandrakizay atao anatiko. Ary tsy izao intsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ny atao hoe fiemorana dia mifamadika amin'izay Kristy miala atao anatiko. Famonjena miala atao anatiko. Ny rany Kristy tsy manadio ahy intsony. Zay no atao hoe fiemorana, zay no atao hoe fiverenan-dalana. Io fiverenan-dalana na fiemorana io dia mazava ho azy fa ho an'ny olona efa nandroso no afaka miverina. Zany hoe ho an'ny olona nateraka indray, ho an'ny olona nisy an'i Kristy no ivoahany indray. Fa tsy ny olona izay niezaka mizavatra tena mitranga tsiny eo anivon'ny fiarahamonina dia zao hoe ny olona dia noho ny amin'ny zavatra henony sy ny zavatra fantany sy ny karaza-toriteny henony izay miankina foana amin'ny tenany. Io manao anthropocentrisme, mitodika aty amin'ny tenany foana. Zay nataonao raha te ho any an-danitra ianao mialamy sigara, mialamy toka. Tsy filazantsara ny famonjena zany resaka izany, fa moral ny anaran'izany zavatra izany. Fa filazantsara ny famonjena, Kristy velona ao anaty ary Kristy mamoaka ny vokatra tsara rehetrarehetra. Dia ny fiemorana zany dia zao rehefa miala atao anatiko Kristy. Tranga tahaka ny ahoana ny atateraka an'izay fialan'ny Kristy atao anatiko izay. Dia zao ny fanambaran'ny Baiboly, miala atao anatiko Kristy raha ohatra ka manda azy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe raha manda azy isika, izy andahantsika kosa. Tranga faharoa mety ampialan'ny Kristy atao anatiko raha ohatra miteny ratsy ny fanamasina. Raha miteny ratsy ny fanamasina ny olona dia tsy mahazo famelana na inona intsony mandrakizay. Ny atao hoe miteny ratsy ny fanamasina dia asan'ny fanamasina dia lazainao fa asan'ny devoly. Zay no ohatra izay alazaina fa fitenenan-dratsy ny fanamasina. Ny fitenenan-dratsy ny fanamasina ihany koa dia arak'izay hoe miteny ratsy tena manao teny manohatra mihitsy ny fanamasina. Ary ny fahatelo fandavana
ny fialana tsy fanompona an'Andriamanitra intsony. Ohatra zany zao lasa miverina, lasa manompo sampiny olona, na lasa manompo amin'ny Bouddha, na lasa manompo any tsy fantatro Allah, na tsy haiko, zay ny atao hoe fiverenan-dalana. So nefa mila fantatritsika ao anatin'ilay izy. Ny ankamaroam-potoana dia ny olona tena tsy fantatry ny olona ny atao hoe famonjena. Fa arak'ilay lazaiko teo ny famaritan'ny famonjena, ny ankamaroantsika dia mieritreritra foana fa ny zavatra ataoko sy ny zavatra tsy ataoko, zay ny mahavoavonjy azy, zay ny atao hoe olom-boavonjy. Izy nge tena mivavaka, izy nge tena nanao an'izao, izy nge tena nanao an'izao, izy ary vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy, izy ary ohatran'izao, dia izy ary ohatran'izao, dia izy tena nanaiky, izy mahavita an'izao, izy mananjika fotoam-bavaka, izy mahavita fifadikanana isam-bolana sy ny sisa, dia zao izy lasa tsy manao an'izany intsony. Zao ny lazaiko anao, ny zavatra ivelany rehetrarehetra dia azo atao daholo, kanefa Kristy tsy velona ao anaty. Ny etsiketsika ivelany rehetra rehefa mandeha i mozika io dia teny frantsay dia hoe en transe, zany hoe tena ohatra maniditsidina mihitsy, tena hoe ohatran'izany, dia voafitaka daholo ny fiarahamonina, izy ary tena ao be mihitsy ny rehefa tena mandeha izy ary tena zao, izy ary tena zao. Zavatra ivelany daholo zany. Fa Kristy sy ny famonjena dia fahatsapana ao anaty. Averiko foana ny Romana 7:4, ny fanahy dia miara-milaza mifanahy itsika fa zanak'Andriamanitra tsika, ary zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy Jesosy. Ny tontolo mpamonjena, asan'Andriamanitra ao anaty, zavatra tsapo ao anaty, velona ao anaty, tsapo ao anaty, ary zay karazan'olona izay no atao hoe miverin-dalana raha mandahan'Andriamanitra izy. Eto nefa dia tiako milaza aminao fa tsy misy ny fiverenan-dalana. Inona moa no mahatonga samanizingizina sy samylaza ankitsirano mahitsy tsara mihitsy fa tsy misy fiverenan-dalana? Satria ny nametraka ny famonjena tao am-pon'ny olona dia tsy olombelona. Tsy noho ny amin'ny asako no nahatonga ako voavonjy. Averiko foana le Romana Efesiana 4:9 teo, tsy avy aminareo zany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Maninon'Andriamanitra no manome? Satria hitany olona io fa io olona io dia haritra mandrakizay. Ozy izy fanambarany ao Jaona 4:20 hoe izy mamonjy azy ozy izy ary tsy very izy mandrakizay. Za mamonjy azy ozy Jesosy, le ondriny io zany, zay ondriko marina atsoko amin'ny anarany, ary za mamonjy azy ary izy tsy very mandrakizay. Dikan'izay, alohan'ny anomezan' Jesosy ny famonjena, alohan'ny ikasihan' Jesosy tompo ny fon'ilay olona izay tena azy marina, izay ampodino ao aminy, lay zanak'Adala, Luka 5:10, dia efa fantany sady ny fiafaran'io olona io fa aharitra mandrakizay io olona io, aharitra mandra-piaviny io, dia omeny amin'izay ilay fitaovana. Dia tsy nava ny fanamasina ny tomboka se mahazanak'Andriamanitra, ary ny fanamasina ny tomboka se fa za dia aharitra mandrakizay, ary za dia ho tonga any an-danitra, ary za dia ho any an-danitra, ary za zay mijoro eto anatrehanao. Tsy mila tonga eo an-danitra vao manana antoka hoe hiditry ny lanitra sa tsy hiditra, ary tsy mila miteny an'izany aho hoe Andriamanitra mahafantatra, za mahafantatra satria za manana ny tomboka se ny fanamasina ao anatin'ny foko. Noho ny amin'izay anton'izay dia tsy hiverin-dalana, ary tsy afaky ny hiverin-dalana, satria za mety ho reraka ihany, za mety ho kivy ihany, za mety misy olana, za mety misy fotoana tena tsy teanao intsony. Ozy izy Paul laza, zay ozy izy, very-hevitra nefa tsy mamoy fo, potraka nefa tsy maty, reraka nefa tsy nafoy. Inona mahatonga Paul milaza hoe very-hevitra nefa tsy mamoy fo? Le maha-Paul azy, tena very-hevitra, tena tsy hitan'izay atao, tsy teanao intsony. Fa lay tomboka se fanamasina zanak'Andriamanitra ao anatiny miteny amin'ny very-hevitra ianao fa tsy mahazo mamoy fo. Tsy mahazo mamoy fo ianao, tohizana ny lalana. Reraka, miala sasatra, mipetrapetra, mety kivy, mipetrapetra tsy manino, fa tohizana ny lalana. Mety hiteny amin'izay ary ianao hoe dia ahoana ary zany? Le olona rehetrarehetra izay miverina mifanao taloha dia mety hoe tsy nateraka indray ve zany? Mety misy fotoana tokoa raha lasa nabava zanak'Andriamanitra, na dia tena nateraka indray ary. Mety reraka, mety kivy, mety mijanona mihitsy ary, mandritra ny andro maromaro, volana maromaro mihitsy ary sasany. Ny sasany aminareo izay mpanaraka dia manana fijorona vavolombelona, mijery izy ankehitriny, fa roa taona garangidina, tena hoe tsy te halala an'Andriamanitra. Fa vavolombelona kosa, fa tamin'ny fotoana tsy nampozina, mietsika le ao anaty. Le lazaiko anao teo, very-hevitra nefa tsy mamofo, ao anaty ao misy tsy manaiky. Misy tsy manaiky satria misy inona? Misy aina nalefan'Andriamanitra tao, misy aina maharitra mandrakizay, velona mandrakizay ao anaty ao, ary tsy amela hipetrapetraka zany hoe ho very zany, non, tsisy an'izany. Fa fotoana anankiray tsy maintsy ao fo. Raha tena voavonjy marina ny olona dia tsy misy fiverenan-dalana. Fa ao anatin'io tantaram-piainana io mandra-piala eto amin'izao tontolo izao, tsy maintsy tafody ao amin'ny rainy io, tsy maintsy zay ny pirofo
mety mahafantatra olona ianao tena taloha tena nanompo an'Andriamanitra fa zao ankehitriny zao mirediredy mety pastera taloha izy tena nafana fo ary tena nandeha tamin'ny fahitsiny fa zao mirediredy lasa tia vola manangom-bola fetsifetsy manao anty karazana toriteny fa mabona olona rehetrarehetra ity sy malaza amity sy malaza ny roa sy miodikodina etsy eroa milaza ratsy rehetrarehetra mety mahafantatra olona tahaka izany ianao fa zao ny lazaiko anao raha tena any Kristy marina izy tsy maintsy tafody ao amin'ny Kristy tsy maintsy tafaverina ao amin'ny Kristy fa raha ohatra tsy tafaverina le olona zay ny profo fa tsy any Kristy izy na inona titra entiny ny inona zavatra ny lalovany ny inona fiainany ny inona fijoroana vavolombelona tantarainy eo dia ny profo fa any Kristy dia maharitra mandrakizay maharitra hatramin'ny farany zay le Virjina dimy endrika ny rehatra ny solika fitaizandry zareo izy fotoana izy restory Mateo 5:20 restory naharitra ela mpapakatra dia restory Virjina 10 ny dimy tamin'ireo endry fa samy restory fa rehefa tonga mpapakatra tsy maintsy mifo tsy mety vera famonjena ary tsy afaka ny miverin-dalana tsy miverin-dalana ny olona ao amin'ny Kristy satria maninona mahery le ao anatin'izay miazona azy zay ndray fizarantsika ny zavatra tokony hodiniantsika sy jerentsika foana zany efa afatra efa ozy efa 20 mahery no ny fampizarantsika isaky mihetsika dia miresaka fahateram-baovao foana say any diniana rehefa voavonjy ny olona anankiray dia voavonjy matoa ny olona tsy voavonjy dia tsy voavonjy say any ny fototra rehefa voavonjy ny olona tsisy atahorana ny toy ny fiainany rehefa tsy voavonjy ny olona atahorana daholo ny ambany rehetrarehetra ny fiozongozonana sy sisa rehetra ka zay ny zavatra tena mila imasotsika tsara ataovy azo antoka ny fototra ataovy azo antoka ny fototra fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra rehefa masina ny fototra dia masina ihany koa ny fongany rehefa masina ny santatra masina ihany koa ny fongany zay ndray fifampizarana an'io raha misy fanontaniana tsy voavaly mandefasa MP na antsoy antaribia fa aza atao SMS aza atao commentaire samy tahiny tompo mandra-piona mandra-piresaka amin'ny fotoana manaraka toy izao indray ela matoboko